Maraba toboko lafinaritra toboko vavy akafaliana no iarabana amintsika amin'ity fotoanan'ny fampalalama vao ity ary ety ampianboana zany fampalalama vao zany dia tsara trano ny manamarika ary mitondra fanazavana amintsika ihany koa fa noho ny famaranana ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia nisy fiovana tahaka izao ao amin'ity andro androany ity ny fotoanan'ny fampalalama vao amin'ny teny malagasy manasanao ihany koa anaraka ny fampalalama vao hatramin'ny farany isan'ny horesahana amin'ity andro androany ity ary ny mahakasika ny fiomanana samy hafa amin'ny fanatanterahana ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena eo ihany koa ny azo atao hoe faradoboka amin'ny fampelezan-kevitra izay niroson'ireo kandida samy hafa eo ihany koa ny zava-nisy teny anivon'ny tsena nandravoangy teny fa ny tontolo politika sy ny fanomanana ny fifidianana aloha miantso amin'ny fitoniana ary ny tokony andraisan'ny olom-pirenena hanjara amin'ny fifidianana amin'ny zoma ho avy izao ry zareo avy eo anivon'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny FFM adidy masina ho izy ireo ny fifidianana ka anjarany tsirairay no manapa-kevitra amin'izay fifidianana ho tanterahana amin'ny zoma ho avy izao izay tonga eo am-piondanany lehibe isika dia ny fotoana ame-pirenena indray amin'ny laoniny ny fiainam-pirenena koa amin'ny mahampanjakana mpampihavana FFM sy io fanoizana ny antso efa nataonay hatramin'izay dia manainga asika firetan-drazana rehetra mba ho tonga maneho ny safidiny ny zoma 20 oktobra 2024 ho avy izao araka ny fanambaranay dia io ny andro lehibe ametrahantsika fitokisana amin'izay filoha hitatana firenena rahantsika mahafantatra fa ny fifidianana no fatoram-pihavanany voalohany hifanekeny mpitondra sy ny vahoaka hoy ny fahendreny razantsika ny adidy hono tsy an'olon-dratsy koa manantena izahay fa ho tonga maro isika anatanteraka izany adidy masina izany manaraka izany dia maneho ny fankasitrahana feno anareo izay niara-ombinantoka amin'izao fanatanterahana fifidianana izao izahay FFM ary mbola manainga anareo anatanteraka izany hatramin'ny farany sy nganina manokana amin'izany ny fitondram-panjakana malagasy ny fikambanam-be raisam-pirenena ny CES ny CENIT ny fiarahamoniny pirenena maneho fisaorana feno ihany koa ho anareo telo amin'ny telopolo menadaby latsaka ho fidiana noho ny fitandroanareo ny fihavanana nandritra fampelezan-kevitra ary maniry nitoizan'izany hatrany eto am-pamaranana ny FFM dia miantso ny rehetra hitandro mandrakariva ny fitaovana malagasy izay mampiavaka atsika dia ny fihavanana izany